mbola rajona kitiana tsararay ireo vesatra efa nazahoany sazy. Vonon'ireo kandida vonona hiatrika ireo fivitenana ho avy. Fitadiavam-baolana eto Madagasikara tsy tokony hikombony anareo mpitondra fanjakana hoy Christine Razanamahasoa. Manatitra ny arahaba indray tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray anao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Manasanao mpanajana sy ampitiavana indray ary ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Mangataka amin'ny fanjakana malagasy ny amin'ny tokony anafoanana ny sazy famaizana momba ireo mpanolana vaonolaniana teo amin'ny antenimera rototana avy amin'ny Amnesty International. Raha ny fahitan'izy ireo ny lalàna vaonolaniana hamakasika ny famosirana na ny castration chimique sy chirurgicale ho an'ireo tratranan'olana zaza tsy ampy taona dia tsy manome lanja ny zon'olombelona izay nekena sy nosoniaviny Madagasikara. Famaizana manohitra ny maolona sy fianao bibiana satria sazy ho an'ireo voaheloka ho nanolana zaza tsy ampy taona dia tsy hamaha olan'ny fanolanana eto Madagasikara io araka ny toa-kevitry ny Italiany Amnesty International ty Afrika. Anotsindriny fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana malagasy ny fampijaliana ary manitsaka ny fenitry ny zon'olombelona iraisam-pirenena ity lalàna vaovao ity. Matetika dia mirihary sy tsy hiara-ny sazy ireo mpanolana eto Madagasikara satria tsy samy torika ireo hiara-ny fanolanana. Tokony mifantoka kokoa any amin'ny fiahina sy ny fanomezana sehatra ireo ny arambona ny fanjakana mba asain'izy ireo mitoroka sy miteny ankahalalana ny zava-manjo azy. Atakin'izy ireo noho izany ny anitsiana ireo lalàna ireo mba hifanaraka amin'ny fanajana ny zon'olombelona ary atao lahara-pahamehana ny fiahinany zo ary ny filan'ilay ny arambona. Manodidina izay vaovao izay hatrany mila mafisina ny lalàna ary tokony enjanona ny sazy ampiarina amin'ireo mpanolana indrindra ireo mpanolana zaza tsy ampy taona hoy ny solombam-bahoaka Brunel Razafy Androfa raha naneho ny heviny sy manoloana ny fangatahany Amnesty International ny amin'ny hanafoana ny fanjakana malagasy ny fehezan-dalàna famaizana milaza ny famosirana ireo tratra manolana zaza tsy ampy taona. Raha tsy ahivina dia vaonolaniana tena anivony antenimera rotota ny momba izany nandritra ny fivoriana tsy ara-ampy taona izay ny farana tamin'ity androany ity. Zero Menjanary sy Tahiry Nyaina. Mangataka any Madagasikara anafoana ilay lalàna momba ny castration chimique sy ny famosirana volany teny anivony antenimera pirenena ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona maneran-tany na ny Amnesty International araka ny fanambarana navokany. Isan'ny nandany io lalàna io ny solombavambahoaka Brunel Razafy Androfa saingy nametraka ady hevitra manoloana ny lalàna iraisam-pirenena. Mila amafisina ny lalàna momba ny fanolanana ary tokony hoenjana mihitsy aza ny sazy miandry izay tratra manolana. Za manokana miombona amin'ilay fanamafisana ny sazy ampiarina amin'ny olona manolana ary misy ny nandany an'ilay lalàna fa tao anatin'ny ady hevitra dia napetrako mazava tsara fa raha ohatra ka manao fampitahantsika amin'ny lalàna iraisam-pirenena na io le antsoina hoe étude de droit comparé dia hita fa tsy ampiarina ny ivelany zany famosirana na hoe castration chimique na chirurgicale amin'ny olona voaheloka anankiray zany. Fa raha ohatra ary ka misy mangataka an'izany ary misy ihany tsiraidray any ivelany any amin'ny firenena matanjaka any mangataka hoe castration chimique fa miakina amin'ny faneken'ilay olona ao atao azy na hoe misy consentement n'ilay olona mangataka le castration. Ka raha ohatra ka miditra amin'ny fanatanterahana an'izany tsika dia voalohany zany tsika eto ambonin'ny tany miampiatra an'izany raha ohatra ka hoe manao fampitahana amin'ireo lalàna mifehy ny firenena samihafa eto. Tiako atongavana zany dia hoe amafisina ny lalàna ampiarina enjanona ny sazy ary tena hoe arahana maso ny fanatanterahana an'ilay izy fa miditra ny amin'le fiketihana ny vatana amin'ny maha-olombelona kosa everiko hoe tsy mifanaraka amin'ny fisainana sy fijery eran-tany zany amin'ny lafin'ny lalàna. Ankoatra ny fanolanana dia mila enjanina koa ny momba ny zava-mahadomelona. Azo antoka hoy izy misy fifandraisany ny tranga fanolanana sy ny fidorohana zava-mahadomelona. Io resaka zava-mahadomelona eto amin'ny firenena io tena tokony andraisana fanapahan-kevitra tena hoe enjana sy entitra io satria mampalahelo fa eto amintsika tsy misy fambolena coca, tsy misy fambolena opium nefa drogue dure miparitaka
itsika nosy everiko fa adidy sy andraikitra ny tompona andraikitra rehetra fa tena hoe potika le génération potika no avy ny tanora am'le zava-mahadomely leto amin'ny firenena ary io ihany koa ny hitako facteur na antony manokana niteraka n'ity fanolanana be de be ty satria be loatra le zava-mahadomelona miparitaka de iny no manosika le olona nanao foana tonga hatrany amin'ny fanolanana. Mbola tsy nandrenesapeo hatretony eo anivon'ny fanjakana mahakasika ity raharaha ity andrasana arak'izany ny toy ny vaovao. Fa miantso ny fanjakana isokatra ian'ireo manana hevitra mpandrosoana ny firenena ny filohan'ny antenimiram-pirenena Ramatoa Christine Razanamahasoa teo anatrehany Tsay Kristian sy ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny governemanta no nanomezany Christine Razanamahasoa ny antso izay mifototra amin'ny fanarenana ny Madagasikara amin'izao krizy lalina misy eto amintsika izao. Yasina Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Tsy tokony ikombona ianareo mpitondra fanjakana ho fitadiavam-baolana eto Madagasikara amin'izao zava-misy izao eno ireo manan-kevitra tsara ampandrosoana nyity firenena iombonana ity. Io ny afatra nomeny Christine Razanamahasoa filohan'ny antenimieram-pirenena nandritra ny lanonana famaranana ny fivoriana tsara-potoana natria ny solombavambahoaka androany. Tsy tokony ikombona ianareo mpitondra fanjakana mahefa amin'ny fitadiavana vahaolana manoloana ny fahasarotana izao satria aina nety hoy iray manonja heloy dapoly izay rehetra afaka manolotra hevitra tsara ahatongavatsika any amin'ny tanjona heloy ny mpahay ary vondro ny mpandrara yara toekarely sy ny sisa satria ny hevitry maro mahatakadavitra. Mila fanasitranana ny firenetsika ho iatrany Christine Razanamahasoa misokatra ho an'ny rehetra ny antenimieram-pirenena manoloana izany. Dia antena hatrany fa tena mila ny fanasitranana ny firenetsika ary raha manana ne izy ty ka samy tompona andraikitra isika rehetra. Aoka ho alavirina ny fisaraham-bazana fa ny fampiraisana no tiana sy akasitrahany malagasy. Tsy misy mahazo tombotsoa amin'ny fampiasan-kery raha teo na amin'ny endrikinina izany fa fitoniana no tokony masoatsika rehetra. Tsy mitsahatra izahay manambara fa ny atao amin'ny antenimieram-pirenena dia semitra azo ifanatonana tsara sy fanakarosa-kevitra mba hafanajana ny felitra demokratika. Volavolan-dalana roa ny lany tsy nasy-pantsina nandritra ny fivoriana tsara-potoana natria ny solombavambahoaka teo ihany koa ny fanolorany Tsay Kristian ny programana sany akabe ny fanjakana. Ireo teboka telo ireo ny tena songadina tao anatin'izay fivoriana 12 andro natria ny solombavambahoaka izay. Miaritra ny mafy ary mizaka ny tserany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ho ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety taorian'ny famaranana ny fitaom-pivorian'ny antenimieram tamin'ity androany ity mitaky firaisan-kina ho izy ny fanavotana any Madagasikara ka nametrahany fa tokony arovana ny hevitr'ireo manampahaizana ahafahana mitondra fiovana eto amin'ny firenena. Zeromany Menjanahary sy Tahirinaina. Mandalo lalan-tsarotra ny firenetsika ankehitriny, tsy fandriam-pahalemana, vidim-piainana midangana, fahasimbana ireo foto-dravitra maro samihafa izay mila fanarenana avokoa ary indrindrandrindra ny fihavanana maha-malagasy. Izany no antony fiatsonana ny famondronan-kery sy ny firaisan-kina hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Raha nanamafy ny voalaza ny tao anatin'ny kabary famaranana ny fivoriana tsy ara-potoana. Mila mivondrona ireo manam-pahaizana afaka mitondra fiovana ho an'i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy hoy izy. Malona izao fotoan-tsarotra lalovany firenena izao. Zovy moa tsy maniry an'izany atao hoe filaminana sy fitoniana zay nene no tiantsika sy akasitrahantsika malagasy fa ny tanjona ne anankiray dia ny tanjona ny fandrosoana sy ny fanatsarana ho an'ny firenetsika ary ny aravona ny hery avondrona ny fahaizana sy ny fahalalana rehetra isorohana an'ity lalatsarotra andalovany firenena ity satria mbola ao
misy ny tsy fandripahalemana, ao ny fahasarotany vidim-piainana midangana, mbola hatrehina ihany koa nefany mety ny hisy ny amin'izao fotoana mahabe ny ranorana sy ny voajanahary izao. Zany rehetra zany dia tokony mba samy manana fijery miorina tsara, tondy fa tsy alefa amina zavatra mafaka. Mitaky firaisan-kina ny fanavotana ny firenena ao anatin'ny ady sarotra izao, ho iatrany Kristine Razanamahasoa. Lafim-baovao manodidina ny fifidianana kosa indray, tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny vondron'ny kandida ho saingy mampahafantatra kosa fa vonina tanteraka izay atrika ireo fifidianana ho avy manaraka eo. Ho ny kandida Brunel Razafitsiandrofa Androany ranamalo ny fanontanian'ny mpanao gazety momba ny fifidianana ho avy, nambarany fa ao anatin'ny fandaminana amin'ny fiatrehana izany ny vondron'ny kandida amin'izao fotoana izao. Ny Tsiprian'izay tanteriny Zero Menjanary sy Taizina Enatrany. Tsy azo tazanina fotsiny ny fahavoazana mazon'ny firenena ary tolona efa natomboka ny fanavotana sy fanovana any Madagasikara. Noho izany, fanapahan-kevitra norasinay vondron'ny kandida ny andraisana anjara amin'ny fifidianana izay manakaiky vahoaka, hoy ny kandida Brunel Razafitsiandrofa, raha namaly ireo fanontaniana mahakasika ny vondron'ny kandida sy ny fifidianana ho avy. No mafisiny fa tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny vondron'ireo kandida ny tenany, saingy milaza kosa fa efa ao anatin'ny fandaminana tanteraka izy ireo amin'ny fiatrehana ireo fifidianana ho avy rehetra dia ny solombavam-bahoaka sy ny be ny tanàna. Tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny C11 rery ny tenako, fa ho avy ny fotoana tsy maintsy ampahafantarana antsika mpanao gazety indrindrindra fa mipiraita ny razana rehetra ny fanapahan-kevitra raisin'ny C11 fa moroso amin'izany ny C11. Everina fa tsy mety zany hoe manao abandon na hoe mijery fotsiny toetra raha-pirenena zany fa tsy maintsy mijoro mandray andraikitra ho an'ny mpirai-tanindrazana. Tsara ny manamarika fa efa betsaka ny antokony ho tariny ireo kandida nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena teo no efa nanamafy fa anolotra kandida amin'ny fifidianana ho avy. Isan'izany ohatra ny antokotoky Madagasikara izay tariny kandida Marc Ravalomanana, ny Malagasy miara-miainga izay tariny Ajo Andriananarivelo, ny tsara tahafiny miaraka amin'ny kandida Parainy Auguste, ary izao nanamafy izao ihany koa ny antoko politika madio miaraka amin'ny kandida Brunel Razafitsiandrofa. Mbola baraingo mipetraka kosa atretony amin'ny hoe anolotra kandida iraisana ve ny vondrony ireo kandida sa samy anolotra amin'ny anarany antokony ihany. Andrasana ny toy ny vaovao momba izany. Fa mety ampiarahana ny fifidianana be ny tanàna, hampanolotsain'ny tanàna ary ny solomam-bahoaka raha ny angom-bavao teny amin'ny CENI hiteraka fikorotanana ara-matiliary ho an'ireo olom-pirenena an-Datsabato anefa izany fanambarana ny fifidianana izany raha ny fanazavana. Yasina Andriamanala sy Andry Rakotomanala. Hiteraka fikorotanana ara-materialy indrindra fa fikorotanana ara-tsaina ho an'ireo mpifidy ny fampiarana ny fifidianana be ny tanàna, mpanolotsain'ny tanàna ary solombavam-bahoaka, ho ny député Tima Alain Ratsimbazafy. Maro loatra matsy ny petadrindrina irakitra ny sarin'ireo kandida raha atambatra ireo fifidianana rososina ka avery ireo mpifidy. Eo ihany koa ny olana maro samihafa eny anivon'ny Birao Fandatsahambato. Dia ahina ny fikorotanana ho any anivon'ny Birao Fandatsahambato tsirairay aby, indrindrindrindra ny amin'ny fanatanterahana le atsotsika hoe procès verbal na ireo atota taratasy izay tsy maintsy arindra ao arinan'ny Fandatsahambato ny mpifidy. Faharoa manarakaraka an'izay dia na ny lalan'ny voka-pifidianana aza dia samihafa ho an'ny solombavam-bahoaka manokana dia ny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana, ary no an'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina dia ny anivon'ny tribunal administratif. Na izay fomba fanaterantsika ny voka-pifidianana izay aza dia mety hiteraka fisavoritahana sy mety ihany koa fahasahiranana ho any anivon'ny bureau de vote tsirairay na ny anivon'ny commune, satria mety hitombo ny fandaninana eo amin'ny sara-panaterana nyreny atota taratasy ireny. Ary farany izay tsy kely indrindra dia ahina ny fahasahiranana eo amin'ny olom-pirenena mifidy, satria raha amina vondrom-boaka tsy njara-pahefana anankiray zao dia mety misy kandida maromaro ao anatin'izay ho an'ny be ny tanàna, torak'izay koa nefa ny mpanolotsaina ary ny solombavam-bahoaka ihany koa dia handray anjara ao anatin'izay fifidianana izay, dia ireo mpifidy zany mety hanafangaro ny kandida ny hafarany, satria ho maro be ny tare hita zany amin'ny petadrindrina eny toerana eny ka vao maika zany hanany sarotra ny safidy.
arak'izany dia tsara kokoa raha sarahana ireo fifidianana ireo raha ny fanazavana trany. Noho izany a dia manolotra sosikevitra zay ny amin'ny hoe tsara ny manasaraka an'ireo fifidianan'ireo a mba isiny ny filaminana amin'izay sotram-pifidianan'izay, ary indrindraindrindra ny fahitana ny lesoko eo anivon'ny fikarakarana ny fifidianana eo anivon'ny ratsamakaiky antsyoenia zay hitantsika fa tsy tena mbola mahafetateraka n'zany fiatrehana ny fifidianan'izany raha nanao ataontsika hoe fijerentsika na fandinihana any fizotra ny fifidianana tamin'ny filoham-pirenena teo aza dia ny rahana lala ny hoe tsy fahafehezan'ireo mpikambana eo anivon'ny birao-pifidianana eny fotony zany a amin'iny androm-pifidianana iny. Noho izany a dia tsara ny manasaraka an'ireo fifidianana roa ireo a mba ialana amin'izany rehetrarehetra zay mety olana eny fotony zany. Tsy aivina fa amin'io herinandro ambony io no amoaka ny volavola tety androm-pifidianana seny raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany. Anana kandida manerana a Madagasikara amin'izay fifidianana ho avy eo ny Antokotiko Madagasikara. Mandidina izay vaovao ny fifidianana izay hatrany ho fampiarana ny afatry ny komity foibe fa 2020 natao tany Fianarantsoa volana Novambra 2024 teo dia miantso ny rehetra andrainy andraiky ny tandrify azy avy amin'ny fiainam-pirenena ny fiombonambe ny fiangonana kristiana malagasy na ny FFKM tamin'ny alalan'ny fampitana antsoratra manainga ny olom-pirenena tsirairay anaramaso ny anarana sy isoratra anarana anatin'ny fifidianana ny fiangonana mandritra izao fanavozana isan'ny taona izao voakasika izany na ireo voafeny taona na ireo ny findramonina na ireo efa nisoratra anarana teo aloha mba hanamarina sy anaramaso izany eny anivon'ny fokontany mialoha ny 12 febroary ho avy izao. Ankilan'izay miantso ireo mahatsapa fa nahazo antso ihany koa ny FFKM ho an'ny fifidianana manaraka miantso ny olom-pirenena andray anjara amin'ny fifidianana sy anaramaso ny zotra-pifidianana rehetra ifandimby. Lafim-baovao ahafantateraka kosa indray tsy manan-kery ary tsy azo ampiasaina amin'ny fanenjehana ny mbola rajona ny 97 tao anatin'ny code des douanes ho ny mpisolo vava azy tamin'ity androany ity. Mahagaga hoy Maître Eric Rafidson ny fikitihana tsirairay ireo loham-piampangana ny mbola rajona izay efa nitambatra ho fanenjehana iray ka nahazahoan'ny sazy 5 taona izay tokony efa ho vita amin'ny 14 febroary ho avy izao kanefa kitihany fitsarana tsirairay indray ireo loham-piampangana efa nazahoany sazy ireo nitondra fanazavana mikasika izay moa androany ny mpisolo vava azy. Kitihany eo anivon'ny fitsarana tsirairay ireo vesatra nanenjehana any mbola rajona izay natambatra orara iray ka efa nazahoany sazy miatra an-tranomaizina 5 taona tamin'ny taona 2024. Tokony ho vita amin'ny 14 febroary ho avy izao ny sazy ity mpandraraha ity kanefa nisy tamin'ireo vesatra efa nanenjehana azy tamin'ny taona 2024 ireo no kitihana tsirairay azahoany sazy hafa vaovao indray kanefa efa namijana azy sazy 5 taona sazy miatra. Tsy afaka ampiasaina ilay 97 amin'ny code des douanes satria mialohan'ny nametrahany douane n'ilay fitoriana ao amin'ny pôle anti-corruption no efa tratra ny prescription ilay raharaha. Ny zavatra resahantsika dia feta amin'ny 2014 na 2015 efa 2017 na 2018 tompoko no efa prescrit zany. Tsy afaka ampiasaina ilay article 301 amin'ny code des douanes. Ireo dossier ireo tompoko dia efa voatsara daholo tao amin'ny cour criminelle ordinaire ny paky ka namoahany cour criminelle didy famonjanana indray matombola rajona 5 taona. Efa ho vita ilay sazy 5 taona ankehitriny nahoana no izao voisotonana kely indray le dossier ny tsaraina dia tsaraina nanaovana mandat de dépôt vaovao avy eto any ity ny zavatra ny tsarainy cour criminelle intervalle de temps 2014 hatramin'ny 2018 voafoko daholo ny opération douanière nataon'ireo société rehetra ireo. Ankehitriny tsaraina indray zany ny 2015 dia tsaraina indray ny asa tsy fantatro inona no alefa manaraka ao. Farany raha ohatra ka tena mitombo n'ireo dossier ireo nahoana ny tsy nakambana daholy satria izay ny lalàna na niaraka ny tsaraina tamin'ny fotoana nandehanany dia izay sazy ambony indrindra nanao ampiarina tamin'ilay olona fa maninona ny fitaina aloha ny sazy 5 taona tany amin'ny cour criminelle dia asiana tribunal correctionnel indray ankehitriny
nitanjona ve zany asiana 5 taona inenina ambitelopolo Andriamatombola Rajoana. Tsy marina ary tsy mitombona ihany koa ny filazana fa nandositra ny fonjany Meritsatosika Imbola Rajoana ohatra ny mpisolo vavazy. Nisy taratasy fahazahon-dalana ara-dalàna ivoahan'ny fonja nandritra ny 3 andro nomeny lehibe ny fonja azy nahafahany namonjy raharaham-pianakaviana tsy azo ny alàna. Fantaniana mipetraka androany dia zao. Andeha ataontsika hoe tena nitsoaka ny fonja tokoa Andriamatombola Rajoana na dia mazava aza ny taratasy eo am-pelantanany. Fa maninona no tamin'ny taona 2024 ilay everina fa fitsoahana ny fonja apetrako tsara. Everina fa fitsoahana ny fonja no nisy dia ray volana melohan'ny ataperan'le sazin'le olona aty amin'ny 424 zay vao misy procédure. Zay le fantaniana mipetraka de mahavaly an'izay ny rehetrarehetra hoe tsy marina io fa zavatra namboamboarina mba ahafahana mitazona an'le olona ao am-ponja ihany. Ary raha ny lalàna de zao tsy misy mihitsy izany évasion de prison zany raha tsy misy bris de prison zany hoe famakina fonja ary na ihany koa fampiasana herisetra. Izay voalaza ny lalàna. Tsy misy évasion raha tsy misy bris de prison sy violence. Tam'ty tsy misy fonja vaky, tsy misy lakile mipika, tsy misy lavaka amin'ny fonja, tsisy ninina. Mivoaka le olona miaraka amin'ny pénitencier ao anatin'le fahazon-dalana de miverina le olona miaraka amin'le pénitencier ao anatin'le fahazon-dalana. Hatreto olona 3 no tsy amelany izao fitondrana izao ivoaka ny fonja raha jerena ny zava-misy de Imbola Rajoana ary Laurent Radjasson na Roly Mercia ministra ny serasera teo aloha ary Lola Rasomaharo tompony gazette La Gazette de la Grande Île. Fa fandrebirebena sy fampanofisana vahoaka trano no ataon'ireo mpitondra nandritra izay fotoana nitondrany ny firenena izay. Tsy misy fivoarana ny sosialin'ny vahoaka fa vao maika mitotongana any amin'ny tsy lahara-pamianan-trany no mamaika ny mpitondra ankehitriny. Ny antsiprian'izay. 10 taona nitantanana ny firenena ireo mpitondra amin'izao saingy mbola tsy mahay lahara-pamiana ho an'ny vahoaka ihany. Ny vidim-piainana tsy nitsahany akatra nandritra izay fotoana izay. Ny kolikoly, ny tsy fandripalemana mirongatra, ny sandam-bola malagasy mitotongana, ny asa tsy misy, tsy afaka mamokatra araka ny tokony izy ny tatsay izay 20 isanjato ny malagasy. Ny vahoaka nefa takina vola trany amin'ny alalan'ny fandoava-ketra. Tsy misy ny tamberina ndraikitra ankilan'izay. Mahantra ambony arena ny malagasy. Kasina ataoko hoe le politika publika mihitsy no tsainy ny mpitondra zany manatanteraka an'izy nefa efa eo amin'le moyen ny olona tangosana etra. Maro isan-karazana zao etraretraretra zao fa ny takina amin'ny olona akoatra ny etra efa misy de hatramin'ny etra nalika etra nakisoa akany amin'ny olona taona zao karazana etra rehetrarehetra zao vahoaka efa mihinany tsy fihinany amin'izao fotoana zao de ataonareo zany fotsiny zany ny etra lohan'ny olona rehetrarehetra isan'andro isan'ora zany amin'izao fotoana zao de tsy mahagaga raha mirafiravy-tanana ny vahoaka amin'izao hoe zay ve mandohetra nefa vao maika mitangana ny vidim-piainana, zay ve mandohetra ny lalana potika simba, zay ve mandohetra tsy misy asa akory ho an'nisy zanakay, zay ve mandohetra de mbola zay ihany no asaina mividy W. Manentana trany ny olom-pirenena hanamarina sy anoratra ny anarana anaty lisam-pifidianana moa ny fandarana miara-manonja azahoan'ny olom-pirenena tsirairay andray ny andraikiny. Araka izany dia tsara trany ny manantitrantitra fa ho fampiarana ny afatry ny komity fahobe fa 5 na tao tany Fianarantsoa ny volana novambra 2024 teo dia miantso ny rehetra andray ny andraiky ny tandrify azy avy amin'ny fiainam-pirenena ny fiombonana ny fiangonan'ny kristianina malagasy na ny FFKM tamin'ny alalan'ny fampitanan-tsoratra manainga ny olom-pirenena tsirairay anara-maso ny anarany sy soratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ny fiangonana
fiangonana mandritra izao fanavozana isan'ny taona izao. Voakasika izany na ireo voafeny taona na ireo nifindra-monina na ireo fa nisoratra teo aloha mba anamarina sy anara-maso izany eny anivon'ny Fokotany mialohan'ny 12 febroary izao. Ankilan'izay miantso ireo mahatsapa fa nahazo antso ihany koa ny FFKM ho amin'ny fifidianana manaraka, miantso ny olom-pirenena andray anjara amin'ny fifidianana sy anara-maso ny zotra-pifidianana rehetra ifandimby ny FFKM. Nanao sony ity fanambarana ity ireo filoham-piangonana misa 4 eo anivon'ny FFKM dia ny pastora Rakoto Safideny filohan'ny FLM, ny mentionnaire Wilson Jean Dedeu filohan'ny ECAR, ny mentionnaire Ranarvelo Samuel John filohan'ny EM ary ny révérend Irako Andriamaso filohan'ny FCKM. Lafim-baovao ny sosialy kosa indray marary ny tontolo ny asa eto Madagasikara ho ny syndicat ny Fisemare vitsy loatra ny asa misy hany ka manjaka eo anivon'ireo orinasa sasantsasany ny fanararotana ireo mpitady asa zary lasa fakana vola ny fanambazana asa, misy kosa ireo hitadiavana tambiny aranofo, misy ireo sa mitaraina ny anivon'ny syndicat tsy vitsy kosa ireo tsy mahasamtoroka noho ny tahotra ny antsiprian'izay. Tsy ampy ny tsena ny asa raha mpitaina amin'ny olona mitady asa eto Madagasikara, anyka miteraka tsy fanaran-dalàna maro be ny anivon'ny orinasa sasantsasany izany. Ahitana tranga fanararaotana avokoa na eny misehatra tsy miankina na miankina amin'ny fanjakana. Lasa manao zay tiany atao zany le mpandrarà na le tompon'ny orinasa satria betsaka mitady an'izay asa zay. Ao anatin'izay fahavitsiny zany hoe asa eto amintsika zay koa zany dia miteraka koa zany le izy hoe endriky ny fahalovana. Vehivavy moa no tena tratran'io eny amin'ny toeram-piasana, ohatra ka lehilahy mpampiditra aza dia hitadiavana tombony zany hoe zany angatana firaisana ranofo zany ilay olona vao ampidirina, hitadiavana vola ihany koa zany le mpiasa zay vao tafiditra amin'ireny sehatry ny asa reny. Alohan'ny vao hisehatra hiditra eny anivon'ny toeram-piasana zany ny mpiasa dia efa tratran'izay fahalovana zay na tratran'izay antso-jay zay. Manome vahana ny fanararaotana samihafa ny fahasahiranana raha ny fanazavana. Anisan'ny tsy ahafahana mandray fepetra ho an'ireo orinasa manao izany ny tsy fisiana pirofo noho tsy fahampiana fitoroana ataondreo hiarany herisetra noho ny antony maro samihafa. Ny vahoaka malagasy zany amin'izao ny mpiasa malagasy dia tsy mahatsiaro tena intsony hoe manana misy mpiahy na mahitsitsy kokoa hoe misy tompona andraikitra na misy mpitondra, satria tsinona tsy mipaka any amin'ilay mpiasa zay fiarovana azy zay. Dia zay mahatonga an'ilay mpiasa zany eto amintsika ny betsaka ny mikarama latsaky ny karama farany ambany, betsaka ihany koa misy orinasa zay moa tsy ray tsy roa fa maromaro efa tamin'ny septambra no nandray karama farany. Gaga ianao hoe miasa ary ianao sahirana tsy misakafo vomaika anao efa tamin'ny septambra tsy mandray karama. Inona zany ny veloman'le olona zany fa dia manohy an'le asa zany, mampalelo ane le zava-misy manohy an'le asa le mpiasa satria matahotra no very asa. Aleo zany manao an'ity toy zay hoe tsy anao to dia vorako aiza indray no hitady. Tsy vo zavatra androany ty zavatra resantsika ty fa zavatra efa ela. Fa ny antony ray voalohany zany tsy mahasa manao fitoroana ilay olona victime na tratran'izay harcèlement sexuel zay na tratran'izay fitadiavam-bola zay vitafiditra miasa na tratrany ihany koa hoe tsy mahazo promotion anao raha tsy miaraka amiko. Mianakrizy ny tontolo ny asa eto amintsika. Betsaka ireo very asa, tsy vitsy ireo tsy anasa kanefa vitsy ny orinasa mandray mpiasa. Ny fahasahiranana nefa mihamafy ho ny sekretera jeneraly ny syndicat ny Fisemare ary tsy misy vahaolana hafa ankoatra ny famoronana asa mendrika. Fampanjono malagasy misa 420 no tratra tao amin'ny faridranomasiny Seychelles tao amin'ny Nosy Providence 700 kilometatra avaratry Antsiranana Omaly. Nanjono dingadingana na concombre de mer tsy ara-dalàna ireo ary nampiasa sambo enina izy ireo raha ny fanazavan'ny APMF. Nogaza ny Seychelles ireo sambo ireo ary vinavinaina ho tonga ao Antsiranana. Ny olona kosa ireo mpanjono malagasy taorian'ny fifampirarana teo amin'ny Nosy Seychelles. Fanampanazavana. Amin'ny alina ary any an-dranomasina lalina no miondrana ireo mpanjono dingadingana na concombre de mer ka sarotra ny fanaraha-maso. Tamazotra iray no isiny ary Olavan'ny Mahajanga, Tomasina, Nosy-be, Ambanja ary Ambilobe no karamaina no ny asa. Ny fanjakana Seychelles ano no samitra ireo teratany malagasy 420 nanjono tsy ara-dalàna tao amin'ny Nosy Providence. Fantatra fa nainga tamina toerana tsy fantatra izy ireo ary niazo any Seychelles. Ny sambo enina no nampiasain'ireto mpanjono tsy ara-dalàna ireto ka ny roa tamin'ireo no ara-dalàna.
nasy fankatoavana avy amin'ny APMF raha tsy fantampiaviana kosa ny efatra hafa. Roa amin'izy ireo ataontsika hoe sambo ara-dalàna ary ataoko hoe manana ny taratasy eo anivon'ny fanjakana zany, fa teo amin'ny ataontsika hoe ny fiaingana zany no tsy taty amin'ny seranatsambo ara-dalàna fa tany ivelany ataoko hoe ny sehatry ny seranatsambo tokony haingana zany. Zany hoe zany fiaingana tsokosoko zany aloha no zava-misy. Eto koa zany dia mazava ho azy fa misy zany ireo le antsoina hoe réseau izay ao anatin'ny io sehatra io dia ny sehatry ny dingadingana moa zany amin'ny ankapobeny na le antsoina hoe concombre de mer no misy an'io zavatra io. To zany misy reny dia misy zany ny mpandray ny vokatra ary misy ihany koa zany ireo olona zany izay mamatsy ny fitaovana izay hoentin'ilay olona satria raha jerena zany somary lavidavitra ihany ny ataontsika hoe ny lagon Providence any Seychelles izay misy mila logistika matanjaka zany ahafahana makany zany. Androany alina ny fantatra fa ho tonga ao Antsirana ny ireo malagasy mpanjony tratra tany Seychelles ireo efa natomboka ny fanadihadiana ireo tombontsamy voasambotra, ireo dingadingana tratra kosa naverina tany an-dranomasina araka ny angom-baovao. Lafim-baovao manodidina ny fampianarana kosa indray, tanora malagasy anjato no manohy fianarana ambaratonga ambony any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana izao. Fianarana tsaratsara kokoa, fianarana tsara kalitao, ireo no antony mandrisika ireo tanora noho ny fianarany any ivelany raha ny fanadihadiana nataony Rava Razafy sy mbola avatsara. Samy manana ny firenena tiany anohizana ny ambaratonga ambony. Ivelan'ny Madagasikara sy lalam-pifanana safidiana ireo tanora nanaovana fanadihadiana. Isan'ny tena mandrisika azy ireo ny kalitao-pampianarana ka tsy vitsy ireo vonona ny anto-tena, misy koa ireo mikatsaka vatsim-pianarana. Je dirais en Allemagne, j'aimerais devenir une pharmacienne. C'est vrai que c'est bien, madame, et à l'étranger c'est mieux aussi pour avoir un avenir un peu plus meilleur. J'aimerais aller en France ou en Suisse. Les conditions de vie là-bas sont meilleures et j'aimerais poursuivre mes études là-bas. J'aimerais me concentrer sur l'ingénierie, les alentours de l'Europe et Amérique. Parce que c'est une opportunité de s'offrir une belle éducation, même si dans notre pays aussi il y a cette éducation, mais c'est mieux de travailler dans l'étranger pour avoir beaucoup d'expérience. Mpianatra anjato isan-taona no maniry noho ny fianarana ny Kanada raha ny fanadihadiana. Marobe anefa ireo dingana tsy maintsy lalovana ary mila fiomanana herintaona eo. Raha volana septambra ohatra ny fidirana mianatra, ny volana febroary no efa tokony andefa ireo atota taratasy amin'ilay université mifanandrify amin'ny fianarana tiana atao. Farafahakeliny 3 volana ihany koa vao azo ny visa. Nety manana rabola noho ny fianarana etsy andaniny, tsy maintsy homanina ary ireo atota taratasy rehetra izay mitako fotoana ihany koa. Itsika moa manana dossier efatra indray misy zavatra tsy ampy. Fa hianatra any ivelany tsy maintsy manana fitaovana, tsy maintsy manana le vola zany, le base na financement dia iny important be. Tonga aty zao reto olona reto dia mandeha izy mba manomboka hoe mba mifanerasera amin'ny ina moa ny bankintsika mba ahafana mba mahaingakaingana le dossier. Ny dossier rehetrarehetra dia miankina amin'ny tsirairay. Fa tsy hoe ihany na lasa dia za koa afaka andeha. Aiza ny evinao inona ny lalana ny elanao ny anglais anao sy ny français anao aiza ny information rehetrarehetra ho an'ny Canada dia amin'ny site ny internet ny zareo daholo. Dia fa matetika tsika mila fanampiana amin'iny, surtout le hoe aiza ny andeha hianatra. Dia rehefa vita indray iny hitany manao processus mangataka visa amin'izay zany ianao rehefa accepter lettre d'acceptation dia miaraka amin'ny taratasy rehetra izay ilaina ahafana mampirofo hoe za afaka mianatra dia lasa amin'izay le taratasy mandeha. Misy ny fanamorana ataon'ny tompony andraikitra misahana amin'ny fifindramonina ny Kanada raha ny fantatra. Miankina amin'ilay université no ahazahoana miasa avy hatrany aorian'ny fianarana nefa na tsy. Mila zany mijery an'ilay école rehefa manana accréditation amin'ny fahafahana ny fanjakana manome ny diplôman'io école io afaka ampiasaina angatahana ny demande de résident permanent. Ny manao facilité ny migration au Canada
satria amin'zareo matoy izy andray anao hipetraka dia olona fa mba moramora ny intégration anao. Izay koa anankiray rehefa mianatra any afaka miasa mandritra ny 20 heures. Dia raha ohatra koa ianao mitondra ny fianakavianao ny vadinao ohatra any dia vadinao afaka miasa temps plein. Dia miasa le ankizy mandritra ny sady mianatra izy miasa. Dia tonga ny vita ny fianarana eo amin'ny 2 taona 3 taona eo tonga izy dia mety efa mahita asa. Dia afaka koa izy mahazo manao an'ilay hoe demande d'immigration de résident permanent. Marina fa raha université tsotra no ianarana ny Canada, manodidina $10,000 kanadiana ny saram-pianarana herintaona ary mety tafiakatra hatramin'ny $3,000 kanadiana izany mandraba vita ny fianarana. Miakatra kosa io sarany io raha université tsy miankina, indrindra fa ho an'ny mpianatra vahiny. Tsy ny université ao Canada ihany no andoavam-bola fa saika ireo université rehetra any ivelany. Lafim-bavao ny finoana kosa indray anireny vohitry vakinakaratra no andray ny fionambe 10 ho an'ny sampana tanora kristianina na ny STKFJKM izay feno 50 taona amin'ity taona ity. Fantatra izany nandritra ny tafafona ataon'ireo mpitantana sy ny birao foiben'ny sampana STKFJKM izay nototosaina tao amin'ny FJKM Philadelphia ao Antsirabe androany. Hetsika maro no totosaina amin'izany akoatra ny ara-panady isany koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena sy ny ara-kolotsaina. Anomboka ny 2 ny volana Aogositra ny fionambe sampana tanora kristiana na ny STK FJKM. Fionambe izay andraisan'ireo STK manerana ny saha ny FJKM anjara sy ny STK avy any ivelany. Tanjona raha nambara ny tompon'andraikitra dia ny fampitoviana lenta ny fomba fanabeazana eo anivony ity sampana ity manerana ny saha ny FJKM. Ireo synodam-paritany rehetra maneran-tany no fantatra fa andray anjara amin'izany. Manomboka ny 2 ny volana Aogositra io ka hatramin'ny 5 ny volana Aogositra 2024 avy izao. Fionambe 10 moa zao sika izay tanterana eto Antsirabe-araka ny voalaza ny namana teo. Ny hetsika izay hita ao anatin'izany dia manomboka amin'ny 21 ny volana Aogositra manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fampom-pivavahana izay ho tanterahana eo amin'ny kianjan'ny lycée André Resampa eto Antsirabe. Dia fa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka moa namana ety an-toerana ny amin'ny fiomanana hanaovana izay andraisana ny tanora rehetra satria io fionambe nasionaly ny sampana tanora kristianina manerana ny sahan'ny FJKM zany hoe maneran-tany io zany tsy eto Madagasikara ihany fa hatramin'ny tanora avy any ivelany dia ho avy eto avokoa dia miomana ho amin'izany sika. Manomboka ny 21 ny volana Aogositra ny fampom-pivavahana fanokafana izany ary ny hetsika ara-panatanjahantena rehetra dia hatomboka mialoha ny fifanitsanana ao anatin'izany 7 sy ny 20 ny volana Aogositra zany no hanatanterahana ny fifanitsanana ao anatin'ny lalao ara-panatanjahantena rehetra. Dia efa solotena ny synodam-paritany tsirairay avy moa no manatanteraka andreo hetsika ireo. Raha tsy ahivina dia tany Tomasina no nanatanterahany sampana STK ny fionambe andiany 7. Iavaka ny ao Antsirabe raha ny fanazavana satria mandritra io ihany koa no anatanterana ny fanokafana ny 15 taona ny sampana tanora kristianina eo amin'ny sahany FJKM. Amaranantsika ny fampalalam-baovao toy ny mahazatra ny maresaka iraisam-pirenena. Misy fipoahana volkano indray any Islande Mali raha voavolana vitsy izay no nisy fipoahana tany an-toerana. Olona anarivo ny araka izany no tsy maintsy nandraisana fepetra no ny fiparitahany afo. Ny Atsiprian'izay. Nipoaka indray ny volkano tany atsimo andrefan'ny Islande ao amin'ny tanàna ndraiky jane Somaly. Voatelo volana lasa izay no nisy fipoahana tany an-toerana fa tsy natahorana toy ity indray mitoraka ity. Olona 7 alina ny voakasika ary tsy maintsy nandraisana fipetra. Ao anatin'ny amiana tanteraka ny an-toerana satria miparitaka manerana ny tanàna ny setroka sy ny afo izay mandrakotra ny lalina sy mamotika fotodrafitrasa. Potika tamin'izany ny fantsona mpamatsy rano mafana ho an'ny tanàna ndraiky Janese. Tao anatin'ny 700 taona farany tsy nahitana fipoahana fa tsy tany an-dranomasina ny tany an-toerana ka antony andrisika ny olona hanorina teo amin'ity toerana ahitana volkano ity hoy ny manampaizana manokana momba ity loza voajanahary ity. Manodidina ny 50 hatramin'ny 200 aoraka izany fipoahana tsikaritra tany an-toerana nandritra izay fotoana izay fa ny fipoahana tatoato vao nahitana izao fiatraikan'ny goavana izao ho ihany ny manampaizana. Tao anatin'ny 3 taona farany enina izay ireo volkano nipoaka tany Islande ary ity firenena ity ny voasokajy be volkano aktif indrindra any Eropa.
ary raha maso akaiky araka izany ireo toerana rehetra ahitana volkano araka nambarany manam-pahaizana trany. Toy ny mahazatra ary dia ny fandarana ona marina sy ny fandarana Global News no arainy avy hatrany aorian'izao fampahalalambavao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsary iny amin'izeo mitondra ny lohateny hoe Vœux de Ville conspiratie ny tenako mamy fotoananao amin'ny raha mipitso indray felo marito.